Fandaram-potoana zao imi zany a ty moa zany a vita androany ny vainqueur de coupe atao amin'ny sport collectif dia fatatsika ny amin'ny herinandro a manomboka ny championnat national any faritra Atsinanana izay iarahan'ireo faritra 17 mandray anjara 17 indray zany izy ao fa tsy 9 araky ny voalohana teo aloha ka fa manomana zany ny fanomana zany zao fa miezaka manao azy zay azo atao izahay karakara ny bureau national ary ny bureau régional koa tena manao nety zavatra koa amin'ny fomanana fandraisana ireo athlète amin'ny 25 moa ny ouverture officielle 24 ny fahatongavan'ny athlète sy ny reconnaissance des lieux satria ny site d'hébergement ny complexe sportif ny terrain de compétition tsy maintsy jerevana daholo mba tsy ho very rehefa mandeha ny faninanana dia ny 24 zany zay manao zay daholo zay tonga any 24 ny hariva ihany dia misy séance de travail dia ny 25 ny ouverture officielle zay ohatrany ireo olona manam-pahefana maro na avy aty Antananarivo ka ny faritra eo an-toerana zany ary ny après-midi début de compétition pour les sports collectifs ohatra hoe ny foot ohatra dia basket dia ny volley tiako tsindrina zany amin'ny volley zany dia misy karaha match de galon izay raisan'ny fanjakana mba misy olo mesitra anjara dia mba zany amin'izika ny 26 dia ao anatin'ny tanteraka ny faninana antsika dia mifarana moa ny championnat national amin'ny le 5 ny trophée zany amin'ny rehetra ny tombatombana aloha raha ny données statistiques izay hitanay logika dia eo amin'ny 4500 eo fa après ny contrôle tsy afaka mandray anjara ny olona raha tsy vita le cam mandalo cam daholo le commission anti-mercenariat ka arakarak'izay zany no zany hoe firy zany afaka amin'n'alao mpisam-panjakana zany non licencié zay zany no ataon'izao izay fitazana vatana no atao discipline nandraisana anjara amin'ity taona ity zany somary mitombo vu ny tamatavy hitanareo ny fotodrafitrasany maro mitombo izy mitombo passion dia mitombo rugby beach zay filavany azy fotodrafitrasa hitasika fotodrafitrasa tsika eto Madagasikara mpisam-panjakana tsy misafidy naizanaiza fa dia zay misy dia efa milalao zay zay hifaliana zay eo hisaorana fa matoa zany mafeno matoa alefany ny championnat national dia mampifeno critère ny zareo faritra dia raha amin'ny herintaona indray zany zao dia mialohan'ny lansena ny andehanana dia fantatra daholo ny fotodrafitrasa surtout foot no tena betsaka mpandray anjara indrindra satria 90 équipe zany foot daholo fa maran'ny androany zany vainqueur de coupe io isan-taona ny zony ny organiser championnat Analamanga ho an'ny Antananarivo avy eo misy indray ny sport collectif ny amin'ny vainqueur de coupe seconde chance ho an'ireo zay mba hoe tsy nahita fambiazana amin'ny championnat Analamanga dia misy mandeha tsara mitsaka sy andavana ny afatra dia ny mpiasam-panjakana ilaina ny fitazana vatana ho anay ary ny atin'ny azoemia dia tsy manavaka nizaniza manentana ary zay iaraha Madagasikara zay olona tiandray anjara fitazana vatana ny atin'ny azoemia dia malalaka ny ato misy tokony andraikitra isan-tsokajam-bola ny amin'ireny ministera na amin'ireny entité institution isan-karazany ireny dia manatontsika tiandray anjara misy fampifehezana ato dia manaja fampifehezana fotsiny zay ny afatra mandretra zay afatra zay koa moa zany mba dia afatra koa ny lehibe sy sokajiny ihany ny fotoam-panjakana izy rehetrarehetra ny amin'ny fanohanana amin'ny mpisam-panjakana ny amin'ny lafiny fanatanjahantena satria salama ny vatana manokatra ny mpisam-panjakana rehetra